Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa zay avy amin'Andriamanitra, fa zay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, tsy mety mangina ny fomam-pananay, fa eniky ny fifaliana loatra tompo, te hisaotra sy hideranao satria mbola ny foazonao indray izay tao anatin'ilay torimaso be, aliko ny fahafatesana. Ary ankehitriny dia voaniritra ny masonay, dia fahazavana lehibe no hitanay, ary rivotra madio ihany koa no fofonay. Izany rehetra izany tompo dia fahasoavana sy fitahiana avy aminao. Misaotra betsaka tompo, fa toy ireny olona tsy mba nanota ireny akory izahay, kanefa ny teninao dia milaza mihitsy hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, kanefa izay rehetra reto anie Jesosy, tsy mitsahatra ny manota, tsy mitsahatra manao izay rehetra mampalahelo sy malatsaka ny ranomasonao. Kanefa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tompo malala, dia mbola amenao tombonandro-pahavelomana indray izahay, natratra izao maraina vaovao izao, ary notafianao ihany koa hery, tanjaka fahasalamana Jesosy malala, ka mbola afaka indray manondrika ny fonay, manoroka ny tongomasinao, mba hiarabanao, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao. Misaotra betsaka tompo malala. Ankehitriny izay dia mbola nomenao tompo-pahasoavana indray, iombom-bavaka miaraka aminao eto. Andre ny afatrao, koa mangataka tompo, mba fenony ari-panahy lehibe avy aminao izay rehetrarehetra vory eto, mba hahafahanay mandray tsara ny teninao, mitahiry ary mampiatra izany eo amin'ny fiainanay rehetra. Mbola hahafahanay indray manavao, manatsara ary manintsy ny lalandisonay rehetra. Dia mitenena aza tompo malala, fa vonona iaino sy andreanao izay rehetra olonao. Amen. Dia mbola faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy, ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary koa hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fampahirezana nomeny tompo antsika androany ry havana mba ho vatsim-panahy, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela, toko 7:30. Ezekela toko 7:30, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Tao amiko ny tanan' Jehova, ary ny fanahy no nitondran' Jehova nivoaka, dia napetrany teo amin'ny losa feno taolana aho, ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasa ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary o Jehova tamiko, ry zanak'olona, moa mety velona ihany va reto taolana ireto? Ary hoy izao Jehova tompo, ianao no mahalala. Dia indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovo aminy hoe ry taola maina, miainoa ny tenin'ny Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompo amin'ireto taolana ireto. Indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiko ozatra ianareo ka mpaniriko nofo, arotsaronako oditra ianareo, ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova. Dia naminany arak'izay ny fanandidinay ary noho ny efa naminany aho, dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady ny fanantonantona ny taolana, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisy sarona oditra izy, ary tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina, eny maminany ary zanak'olona, ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehova tompo, manatona avy amin'ny rivotra 4 ry fofinaina, ka tsotsofy ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay fanandidinay aho, ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, marobe dia marobe tokoa. Amen.
izany andinitsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika vatsy-para androany. Ny zavatra hitantsika eto dia Ezekela nentin'ny fanahy masin'Andriamanitra ho any amin'ny lohasaha iray. Ary dia napetrany teo amin'ilay toerana feno taolamaina tokoa Ezekela. Tany ampitan-dranomasina tany ry havana, hitantsika tamin'ny fahitalavitra rehetra angamba zany tao anatin'ilay valana retina tena nirongatra mafiny, dia nalinalina tokoa ny olona maty ao anatin'indray andro. Ary tsy navela levy ny fianakaviana any amin'izay tokony andevenana azy intsony ny faty, fa nalevy ny fanjakana tamin'ny fosy commune fotsiny izy ireny. Tamin'ny andro fahiny taloha koa, rehefa nitranga ny ady, dia olona tsy hita isa marobe ihany koa ny maty. Ary tsy voalevy ny havany intsony, fa natsipy tany amin'ny lohasaha iray fotsiny ny fatiny rehetrarehetra. Noho nandeha nefa ny volana sy ny andro maro taty aoriana, dia ny ainandro sy ny orana no nifandimby ny anjady tamin'ireto faty ireto, ka dia taolamaina sisa tavela. Eo anatrehan'izany zavatra miseho rehetra izany ry havana, dia tena tian'Andriamanitra ho fantatsika tokoa androany hoe hatraiza moa ny fahefana sy hery hananan'ilay Andriamanitra mahagaga tompontsika sy mpanjakatsika. Alefa ny tompo mihitsy izao zavatra rehetra izao iseho ho hitantsika, satria eo anatrehan'izao fahasarotam-piainana lalovantsika izao ry havana, dia hitan'Andriamanitra avokoa isika rehetra miravoravo tanana, kivy, ketraka, miozongozona tanteraka ilay finoana ao anatintsika. Inona moa ny anton'izany ry havana? Satria tsy fantatsika angamba hoe iza marina moa tian'Andriamanitra ivavahantsika ity, ary hatraiza koa moa ny hery sy ny fahefana izay ananany. Hany ka rehefa misy sedra mafimafy mandalo eo amin'ny fiainantsika, mety misy zavatra miseho ihany koa angamba tsy mifanaraka amin'ny saitsika, dia feno tahotra sy ahiahy ao anatintsika ao. Misaritaka ny saina, kivy sy ketraka koa. Androany dia tian'ny tompo mihitsy isika hiala amin'izany fanahiana rehetra izany. Tena tiany isika hanana toky sy fanantenana tanteraka azy. Tiany ho fantatsika androany ry havana fa izy ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga, izy ilay Andriamanitra manana fahefana feno hatrany an-danitra ka hatrany anaty an-tany, ary izy ilay tsy takatry ny saina ny zavatra vitany. Raha nentin'Andriamanitra teny amin'ilay lohasaha feno taolamaina Ezekela, dia nanontaniany hoe ry zanak'olona, mba mety ho velona ihany ve reto taolamaina ireto? Ezekela nefa ry havana fantany fa Andriamanitra no miresaka aminy, dia namaly izy hoe tompo, ianao no mahalala. Ny zavatra tiany Ezekela ho lazaina amin'izany valy teny no teneny izany dia hoe ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra tompo, hainao no manao ny tsy misy ho isy, ko dia ianao ihany no misafidy na ho velominao na tsy ho velominao reo taolamaina marobe ireo. Ary dia nasain'ny tompo naminany Ezekela tamin'ireto taolamaina ireto hoe mihainono ny tenin'i Jehova ianareo, ary dia nasian'Andriamanitra fofonay ireo ka velona, nasiany ozatra, nampaniriany nofo, ary nosarona ny hoditra ihany koa. Raha ampitahaina amin'izao fiainantsika zanak'olombelona izao ry havana izany zavatra miseho izany dia malasa eritreritra ihany, satria tena misy tokoa fianakaviana misaritaka, miparitaka ny ankehitriny, samy miara-miaina amina tokantrano iray ihany, kanefa dia hita fa fianakaviana samy maka ho azy, fianakaviana samy miaina amin'ny fiainany, fianakaviana tsy mba mifampiresaka akory ao tokantrano ao, fianakaviana tsy miray fo, tsy miray saina, tsy miray ina. Azo lazaina mihitsy hoe fianakaviana miaina ao anatin'ny tokantrano tsy misy aina intsony, tokantrano efa tena tahaka ny tokantrano maty. Ezekela ry havana raha nasain'ny tompony aminany, dia sanatria izy tsy niteny arak'izay tiany, na koa naminany arak'izay tiany, fa ny andry izay baiky no lazain'ny tompo, ka dia niteny arak'izay nampilazain'ny tompo azy ihany. Toy izany ihany koa isika mpanompon'Andriamanitra, tsy maintsy isika miasa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, tsy maintsy miandry ny baikony sy ny didiny isika vao manao ny asan'Andriamanitra. Noho izany rehefa mivavaka mafy isika, ary hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra mbavaka ireo izay maharary antsika, dia matokia fa tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra ny fanasitrahana antsika ry havana. Mila mitandrina tsara nefa isika
satria sao variana hoe za ty mbola mitafy tsara, za mbola misy sakafo tsara, tsy misy zavatra mahory ahy. Ary zany rehetrarehetra zany ry havana dia mety tsy ahitana taratra mihitsy, fa eo amin'ny fiainantsika anie ao anatintsika ao ka misy marary e. Ao amin'ny fiainantsika ao mety marary ny ara-panahintsika, mety marary ny tokantranontsika ao, mety marary ny asa fivelomantsika, mety marary ihany koa ny ara-pitiavantsika angamba, be dia be ny mety marary eo amin'ny fiainantsika ao. Androany rehefa tena resy lahatra izao sy anao amin'ny hery fahefananan'Andriamanitra, dia minoa fa vitany ny manasitrana an'izany rehetra izany. Tsy sarotra noho ny mamelona ny taolamaina be dia be no manasitrana ny aretintsika ry havana. Any amin'ny testamenta vaovao any ry havana dia hita mihitsy fa ny toerana rehetra nolalovan'i Jesosy ka nisy olona narary teo dia tsy nisy nodomaina izany ireny fa tapitra nosotran'i Jesosy avokoa. Ny jamba napahiratiny, ny boka nodioviny, ny marenina naladiny ny sofiny, ny malemy natsangany. Dia toy izany koa no anasitranan'i Jesosy ny aretintsika iray manontolo, fa mila fotsiny isika mino sy mahatoky azy. Izay rehetra hitany fa mareforefo, izay rehetra hitany fa mandringa eo amin'ny fiainantsika ry havana, dia mahatoky azy fa tsy maintsy hosotraniny avokoa noho ny hery sy ny fahefana ary ny fahagagana ananany. Tsy misy na dia iray aza ry havana afaka naka anazy rehefa izy no miteny. Koa aza kivy intsony na mioriory isika amin'izay zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Mety misy zavatra tena saribahana tsy vitantsika intsony angamba. Mety koa angamba mety misy olana tena tsy takatry ny saintsika intsony hoe ahoana ty. Ento amin'ny Jesosy ry havana ho vahana. Ento amin'ny Jesosy hosotraniny fa tsarovo tsara fa tsy misy mahasaka anazy amin'izay zavatra tiany ho tanterahana. Izy anie ilay Andriamanitra naniraka ny Ezekela hampisiny tsy misy e. Izy ilay Andriamanitra ihany koa nandefa izao afatra izao mba ho renin'esitsika rehetra, mba hampitombo ny finoantsika, mba tsy hampiherikerika antsika intsony, satria mbola te hanasitrana antsika ihany koa izy, te hanafaka antsika amin'ny olantsika rehetra. Tsarovy anie ry havana fa isika ray aman-dreny rehetra izao, na dia atao hoe ratsy azy isika, iza tamintsika moa nangatahany zanany nofo dia nanome azy vato. Mino angamba fa tsy nisy ray aman-dreny nanao izany, fa isika ray aman-dreny rehetra samy nanao izay faraheriny mba hanome izay rehetra tsara indrindra ilain'ny zanakitsika mba tonga azy ho tafita sy olombanona eo amin'ny fiainana. Dia maika ve fa ilay Andriamanitra raintsika izay an-danitra manana ny hery sy fahefana rehetra anao izay rehetra tiany atao, miandry antsika fotsiny Jesosy ry havana, miandry antsika izy hitondrantsika ny rofy ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika eo aminy, dia ho tanterahany fanasitranana izany rehetra izany. Mila mino fotsiny isika, mahatoky azy, dia aza mierikerika intsony, aza manahy intsony, fa azo antoka tsara indrindra ny Andriamantsika. Tandremo anefa ry havana sao variana isika amin'ny fanasitranana ny ara-nofo fotsiny, ka adinontsika indray ny mangataka ny fanasitranana ara-panahy. Izay antoka lehibe tsara indrindra azahoantsika ilay fiainana mandrakizay. Sady dio ry havana fa rehefa marary ny fanahitsika dia tsy eo intsony Jesosy, ary tsy ao anatintsika intsony ny fanahy masin'Andriamanitra. Koa rehefa tsaroantsika ry havana fa misy marofirofy, misy marary eo amin'ny fiainantsika, aza miandry zavatra hafa intsony, fa mandehana miazakazaka mandohalika eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy. Mivavaha eo, loary eo ny zefatry ny fotsika rehetra, entozy izay sarotra rehetra tsy vitantsika, mifona aminy, mibeba aminy, ento eo aminy izay rehetra marary anao, fa mahay manasitrana ny aretintsika rehetra Jesosy. Any amin'ny Salamy 7:7 ry havana, eo Jesosy hoe mamela ny helokontsika rehetra Jesosy, manasitrana ny aretintsika rehetra ihany koa izy. Noho izany aza mitady famonjenana fanasitranana ny kafa intsony re, fa antsoa Jesosy iaino tsy hamaly antsika izy, ary hanatanteraka ny fanasitranana izay marary eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka, mankatelina indrindra ry Jesosy malalanay, noho ny fitiavanao anay satria tsapanay tokoa, fa tena misahirana tokoa ianao isanandro sanandro.
tsy mety reraka mihitsy fa mikasaka zay rehetra mahasoso mahatsara ho anay zanakao asany tananao. Ny fanirinao tokoa mantsy tompo dia tsy misy hovero izay na dia iray aza fa samy andova ny lanitra ho avokoa. Mianjanja eo anatrehanao izay rehetrarehetra reto fa miaina ao anatin'ny fahasarotana tanteraka ka dia be dehibe tokoa izay no miravoravo tanana maro no kivy ary tsy mahita isarangotana intsony ka dia lavo any amin'ilay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy. Hitanao zany rehetrarehetra zany ka dia malahelo sory ianao ary dia nandefasanao ndray zao zava-mahagaga tsy vitan'olombelona izao kanefa vitanao zahay dia namelomanao izao ireo taolamaina marobe tany amin'ny loasaha. Nataonao zany tompo malalo mba andresenao lahatra anay fa inona retinay eo akaiky an'ireo taolamaina ireo dia hositranonao ho alanao ny rofinay. Tena tianao fantatra fotsiny Jesosy fa ninona zay aretinay eo amin'ny fiainanay tsy vitanao dia ho vitanao avokoa manasitrana izany satria manana ny hery sy fahefana ianao anaty tanterahana an'izany. Koa mifona aminao reto adalanao, reto tsy manampinoana Jesosy reto tsy mahatoky ny herinao sy ny fahefanao mamindra fo aminao izy mamindra fo aminay tompo malala. Mamela ny elokay ary mba ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahy masinao tompo mba hiverina tanteraka aminao, hifikotra aminao, hame hatraka ny fiainanay sy ny rofonay rehetra aminao. Tazomy mafy izay Jesosy malala fa tsy mahatananao. Dia mba mitenena aminay isanandro hoe izaho tsy afoy na andao anareo asan'ny tanako. Amen. Raisony sodrano avy amin'Andriamanitra raitsika. Izaho Jehova no mpiandry anao, tsy hananjava mahory anao. Mampandry anao amin'ny ay maitso izy, mitondra anao eo amorony rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahinao izy, mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy, ary iteny aminao hoe mandehana, aza matahotra, aza mierikerika foana fa izaho ombanao ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarany iray zanaka fanahy masina. Aleluia.